tombontsoa afaka asitrahana amin'ny alalan'ny numerika tapitra hatreo izany vanim-potoana izany satria efa mandeha ankehitriny ny fampiasana ny numerika amin'ny fitsinjarana ny volam-panjakana. Ny tanjon'ity tetikasa ity dia ny fanenana ny fifampikasohana eo anivon'ny sampandraram-panjakana samihafa. Salame, mikasika ny fandoavana ny volan'ny mpiasam-panjakana amin'ny alalan'ny fanatobiana numerika indray no resahantsika anio. Maro ny tombontsoa afaka asitrahana amin'ny alalan'ny numerika, indrindra fa ny fanalefahana ny fandraisam-bola amin'ny asa-panjakana. Teo aloha tokoa mantsy dia manome vahana ny ahelan'ny fandoavana ny volan'ny mpiasam-panjakana ny mbola fanarahana ny fomba fandoavana karama, izay tsy maintsy mandany fotoana ela ho an'ny mpiasam-panjakana sy ny mpisotro ronono tokony misitraka izany. Tapitra hatreo izany vanim-potoana izany satria efa mandeha ankehitriny ny fampiasana ny numerika amin'ny fitsinjarana ny volam-panjakana. Tetikasa ifandrongona ny postra malagasy sy ny ministera ny fampivoarana sy fanovana ny tao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra na ny MNDPT amin'ny tetikasa augure andoavana ny fisotron-dronono sy ny karama mpiasam-panjakana. Amin'ny alalan'ny karatra hipoketra ihany moa no anatanterahana an'izany ary efa mizotra ankehitriny ny fitsinjarana an'izany satria efa miisa 3,7 sy 5,5 alina ireo karatra efa voazara ho an'ny mpiasam-panjakana. Ao anatin'izany ny MDN na ny ministère de la défense nationale sy ny SEG na ny secrétariat d'état chargé à la gendarmerie ary ny MSP na ny ministère de la sécurité publique. Ho an'ireo mpiasa efa misotro ronono dia efa misy ny tetikasa savaranon'ando izay tanterahana amin'ny alalan'izany karatra hipoketra izany. Andalam-panatanterahana tanteraka ny ministera ankehitriny ny faritra mananjary manakara ikongo vohipeno ary ireo maître fram no efa misitraka izany. Ny faritra hafa kosa dia efa miandalana manarak'izay. Ny tanjon'ity tetikasa ity dia ny fanenana ny fifampikasohana eo anivon'ny sampandraram-panjakana samihafa, mampiaina ny fahavelezam-bola tsy misy dikany sy ahitana marimarina kokoa ireo tena mpiasam-panjakana. Mihoatra amin'ireo matoto mameno an'ireo toerana sasany amin'ny asa-panjakana izany. Ny fampijirana ny mpiasam-panjakana ao anatin'ny fanatobiana numerika dia ahafahana mamerina sy manao tahirina vola tsy latsaky ny 1,4 miliara ariary ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana raha araka ny tatitra avy amin'ny GBM na ny Economic Development Board of Madagascar. Ny fanaovana ny fanatobiana numerika ao anatin'ny sampandraram-panjakana eny fotony dia tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy saingy miteraka tombontsoa sy tsapaitanana ho an'ny tsirairay izany. Manomboka hatramin'ireo mpiasam-panjakana hatramin'ireo izay manao tonta taratasy samihafa eny amin'izy ireny. Mandra-peo nareo.